Daniela toko fafito, ireo biby samihafa. Zany indray no dinidinika iarahantsika amin'izao maraina izao. Mpiara-midinika namana ampifaliana mandrakariva no ifankiretakotava aminao indray any mitoerana maro samihafa manerana antinosotazatsika ity. Misy ianao ka anolorako ny arahaba ho mba hampirarintsoa ho anao sy ny ankohonanao. Miraroso indrindra ho tain'Andriamanitra andefa no fahofatanana isika ny fiadanany tompony ho amintsika mandrakariva. Andeha ary iaraka hivavaka isika raha tanteraka izao dinidinika izao. Andriamanitra rainay io, Andriamanitra tsara, Andriamanitra mpanao ny tsara ianao, ary Andriamanitra vonina ny hanome ny tsara indrindra ho anay. Misaotra tamin'ny fitantananao rehetra, misaotra ny amin'ny fiarovanao anay, misaotra ny amin'ny tombonandro izay omenao anay tsiraray avy, ary misaotra ihany koa ny amin'ny fotoana mbola ahafahany miara-mandinika ny teninao. Andriamanitra mangataka izahay mba hisoronao ny hevitra mampisaraka anay aminao, ary kosa ny faninao masina anie ampitoerinao aty amponay azonay mandray tsara izany teninao izany. Amin'anarana Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Ry mpiara-mianatra namana isany, omaly dia naseho tamin'ny alalan'ny mpanjaka Babiloniana, tamin'ny alalan'ny nofy, tao amin'ny Daniela toko 4, ny fizotry ny tantara ny titandy. Fa ao amin'ny bokin'ny Daniela toko 7 kosa indray, dia nofy anankiray izay nasehon'Andriamanitra tamina mpaminany Hebreo, Daniela izany, izay isan'ny vahoaka ny faneken'Andriamanitra. Ilay loha hevitra naseho tamin'ny Nebokadnezara amin'ny Daniela toko 4 ihany no naseho amin'ny Daniela toko 7 fa saingy amin'ny endrika hafa, amin'ny fomba hafa. Togaga angamba isika hoe fa nahoana no manao endrika anankiroa miverina takan'izany? Tadiditsika tsara angamba. Fa nahy Farao koa zany nisy nofy miverina indroa amin'ny Genesis toko 1:7. Ka ny andininy Genesis toko 1:7 ka ny andininy 2:30 dia zao no voalazany ten'Andriamanitra fa nahoana no nisy zany. Hoy izy hoe ary naverina indroa ny nofin'ny Farao satria efa voatendrin'Andriamanitra izany zavatra izany ka ho tanterahin'Andriamanitra faingana. Dikany hoe niverina indroa zany le nofin'ny Daniela toko 4 sy ny Daniela toko 7 fa amin'ny endrika samy hafa fotsiny, dia mba tia hanazavana ny fahatanterahana tsy maintsy tanteraka. Zay le faminaniana tsy maintsy tanteraka. Ary ny faharoa, tiana anehoana amin'ny tsirairay avy ny fifandraisan'ny vahoakan'Andriamanitra eo anivon'ny tantaran'ny firenena. Ny vahoakan'Andriamanitra zany tsy afaka hiala hoe tantaran'ny firenena jentilisa dia tsy miditra ao anatiny, tsia, fa ny vahoakan'Andriamanitra dia miditra ao amin'ny fiainan'ny firenena izay misy azy. Tsy sary olona no hitan'ny Daniela tao amin'ity indray mandeha ity, fa biby niakatra avy tao amin'ny ranomasina. Zao no voalaza eo amin'ny Daniela toko 7 ka ny andininy 1 ka hatramin'ny andininy 3. Tamin'ny taona voalohany nanjakan'ny Belsazara mpanjakan'ny Babilôna, dia nanofy Daniela sady nahita fahitana teo am-pandriany, ary nosoratany iny nofy ka nambarany ny fotopototry ny teny. Fantatsika tsara fa ny Nebokadnezara tsy tsarony, adino ilay nofy ka nitady olona hafa izy anambara ilay nofiny. Fa ny Daniela kosa dia nanoratra teo am-pandriany izy, ary dia izy ihany nanazava ny fotopototry izany nofy izany. Dia niteny Daniela amin'ny andininy 2 ka nanao hoe nahita tamin'ny fahitako tamin'ny alina aho, fa indreo ny rivotra efatry ny lanitra nibosesika teny amin'ny ranomasina, ary nisy biby efatra lehibe samihafa niakatra avy tamin'ny ranomasina. Fahitana hafa nitan'ny Daniela, firenena ny fandimby niakatra avy tamin'ny ranomasina. Zao no voalaza mantsy satria faminaniana no resahantsika, fomba fandinihan'ny faminaniana araka antsika tany voalohany, tamin'ny lesona voalohany anarantsika, dia hoe ny tenin'Andriamanitra ihany no mamaly manazava ny tenin'Andriamanitra. Ka ny andininy 4 manao hoe ary nisy biby efatra lehibe samihafa niakatra avy tamin'ny ranomasina, dia ny soratra masina ihany manazava azy eo amin'ny andininy 7 manao hoe ireo biby efatra lehibe ireo dia mpanjaka efatra hitsangana avy amin'ny
tany. Zany hoe ireo biby ireo zany de firenena tahaka le hitany Nebokadnesara tary amin'ny Daniela toko faharoa ihany no hitany Daniela. Fantatsika tsara fa niakatra avy tamin'ny samboaravoarany rivotra, niakatra avy tamin'ny ranomasina ity ireo firenena reo. Dika zany de hoe nisy ady matsaravina, nisy ady mandrakariva na tonga an'le fiovaovana teo am'izany fahefana izany. Zao no voalaza amin'ny bokin'ny Isaia toko fafito ambin'ny folo. Isaia toko fafito ambin'ny folo ka ny andininy faharoa ambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo de zao ny fanambaran'ny ten'Andriamanitra manao hoe indrisy ny fiaoao ny firenena maro izay miaoao tahaka ny feon'ny ranomasina, indrisy ny firondroan'ny olona marobe tahaka ny firondron'ny rano manonja ny firondroany. Eny, mirondrona tahaka ny firondroan'ny ranobe ny firenena kanefa ho tezerana mafy izy ka dia andositra lavitra ary ho lasa tahaka ny akofa eny tendrombohitra rapaon'ny rivotra sy tahaka ny fakombary mitambolimbolina entin'ny dadio. Ao amin'ny Jeremia toko fahaenina amby efapolo. Jeremia toko fahaenina amby efapolo de zao ndray ny fanambarany mpaminany Jeremia eo amin'ny andininy fahafito sy ny fahavalo. Hoy izy hoe iza moa izato mizotra tahaka ny nely ary ny onjany misamboaravoara toy ny ren'ny rano. Egipta mizotra tahaka ny nely ary ny onjany misamboaravoara toy ny ren'ny rano. Ary hoy izy izotra ka hanafotra amin'ny tany, aringako ny tanàna sy ny mponina amin'ny tany. Raha miresaka ranomasina zany ny faminaniana, ry mpiara-mianatra namana isany de milaza hoe ny ranomasina de maneho korontana, maneho ady, maneho fisavorovorona isan-karazany. Ny Daniela toko fafito de milaza tamintsika fa reo biby efatra ireo de niakatra avy tamin'ny ranomasina. Zany hoe nipotra avy amina ady isan-karazany. Ary fantatsika tsara fa reo biby efatra reo, fanjakana efatra reo zay hitany Nebokadnesara tamin'ny Daniela toko faharoa de tamin'ny alalan'ny ady daholo ny fandimbiasana, ny fahefana, ny fandimbiasana hatrany hatrany. Ry mpiara-midinika namana, eto amin'ity Daniela toko fafito ity raha mbola nitazana fisafotofoton'ny ady ny jentilisa i Daniela de nanomboka natazana ireo biby niakatra tamin'ny tany izy ireo ary tonga teo am'izay nisy azy ka natsapana fa ny olan'ny firenena jentilisa de nanjary olan'ny firenena zay nisy teo aminy keo. Zany hoe tinambara zany de zao ny olana zay misy eo amin'ny firenena anankiray de ny vahoakan'Andriamanitra koa tsy maintsy miara-mizaka an'izany. Raha tratra ny fahasahiranana ny vahoaka ao anaty firenena anankiray de tsy midika koa hoe ny vahoakan'Andriamanitra hoe tsy mahazo anazy zany fa mahazo any tsirairay avy izany rehetra zany. Ary fantatsika tsara fa maharitra hatramin'ny fotoana farany, mandra-pahatonga ny fotoana zay isehon'ny fanjakan'Andriamanitra itoe-javatra izay hitranga io, satria fantatsika tsara fa reo biby rehetrarehetra reo de nifandimby. Fa ny mahafinaritra indrindra de zao ny voalazany ao amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo manao hoe ary mbola nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina ihany aho, ary indro nisy toy ny zanak'olona avy tamin'ny rahony lanitra ary nakeo amin'ny fahagola izy dia nampanikekeny teo anatrehany ary nomena fanapahana sy voninahitra ary fanjakana izy mba nimpony fokom-pirenena sy ny firenena ary ny samy hafa fiteny rehetra azy. Ary ny fanapahany dia fanapahana mandrakizay ka tsy ho tapaka ary ny fanjakany tsy ho rava. Ry mpiara-midinika namana, na de atao hoe misy firenena zay totrany tsara aza amin'ny kapobeny, na de atao hoe misy milamina aza ny fiainam-pirenena sasantsasany de ny zavatra hitranga de zao miala amin'ny loza anankiray ny firenena de miditra amin'ny loza malalaka. Fa ny vahaolana eo amin'ny firenena rehetra de ilay fanjakan'Andriamanitra zay fanapahana mandrakizay tsy misy fahoriana intsony. Ry mpiara-midinika namana, Andriamanitra anie ampisaintsainanao indray androany fa misy toerana zay omanin'Andriamanitra ao anao mihoatra n'izao toerana feno faharatsiana sy fahoriana iainantsika ankehitriny izao. Ny tompo anie ombantsika tsirairay avy. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitro, misotranao izahay noho ny fitiavanao ka nafoanay nandre zany dinidinika izany. Ny fanirianay dia mba hitarianao ny sainay tsy ho hifantoka amin'ity tany ity, zay tany zay feno fahoriana orava, fa hifantoka kosa amin'ilay tany ilay fanjakana zay omaninao fanapahana sy fanjakana mandrakizay. Dia tantano izahay, tantano izay momba anay androany. Anaran'i Jesosy. Amen.